Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakuaniwa ni radio manerantan la feoni fanantena ni tundato kiazava. George Muller velona teo anelanelany taona 960 ka hatramin'ny 970 dia lehilahy ny finoana fantadaza tamin'ny fanorenana toeram-pitaizana ny sasakamboty sy tsy manam-pia. Nisy maromaro ny naoriny tao amin'ny tanàn-dehibe ny Londres. Tsy manana fidiram-bola manokana ho an'izany anefa izy. Ny finoany dia mafiorina fa ireo fanomezana isan-karazany tonga amin'ny fotoana mahamety azy dia valy mifangatahana atao tsy mitsahatra avy amin'Andriamanitra. Ndray maraina azy, inona ny seho ianao? Tsy nisy vola intsony tao amin'ny fitehirizam-bola ny trano fitaizana. Ny tao an-dakozia efa foana tsy nisy hanina ho karakaraina intsony. Nidina nakao amin'ny efitra fihinanakany ny nga Muller. Mbola feno fahatokiana fa Andriamanitra tsy hamela azy irery. Indreo ny ankizy efa mipetraka samy amin'ny fitoerany avokoa. Ny lovia, ny sotro ary ny baolina efa eo ambony latabatra saingy tsy misy hanina ao anatiny. Ny ankizy rehetra mbola mikotaba tsy mahalala ninninna. Ipikarakara mitebiteby fatratra. Nitsanganana natrika azy rehetra nga Muller ary ny vavaka. Nisaotra n'Andriamanitra noho izay nomeny atrizay sy mbola omeny anio. Teo ampamaranana ny vavaka dia nizay fa nisy nandondona. Ilay mpanao mofo ny fanolobodolizina tamin'ny zareo ny tonga hanatitra mofo fa tsy nahita torony izy ny alina iny ny eritreritra nreto ankizy reto. Vo nivoaka ny varavarana ireo nanatitra mofo dia indro nisy mpizara ronono izay nitsidika teo ambaravarana indray nilaza fa simba eto anoloan'ny tranonareo ny fiara fitondrana ronono, koa raisoanareo ny ronono ho anio so dia simba fa tsy mbola fantatra zay avitan'ny fiara. Endry mpianonamana, mino izahay fa hanamafy ny finoantsika an'Andriamanitra ray izany sombo tantara teo izany. Izay fijoroana vavolombelona entina hanamafy ny finoko sy ny finoanao. Saintsoeny mandrakarivo izany amin'ity anio ity. Satria tsy ho takatra ny saina izay rehetra lahatr'Andriamanitra ho asoanao. Eny, tsy ho menatra izay rehetra mino azy hoy ny Romanina 10 ny 9:20. Baibuli hanisanandro mofunaina rasoawampu fazamalaina fatumuchani andriza nifinuaku nakeli tui nivotsinapi de mafindra tendrombohitra izay de ampy kaninona manakana eo anolona matokia mino ao Jesosy tsy manda
ny tanany ray de mitsotramba hamonjy foana aoka handray de mivava manana finona ny teniny mitondra aina vaovao izy atr'izay ho mandrakizay tiako fantatra etoeo amin'ny tinaliay aza manay ny zanany asantanany adidiny kaninona manakanay eo anolona matoky ao mino ao Jesosy tsy manda dalilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana mpanjaka voalohany toko faharoapolo. Inandreseny Ahaba indroa any Beni-Hadada mpanjaka ny Siria. Ary Beni-Hadada mpanjaka ny Siria namory ny miaramilany rehetra koa mpanjaka 230 mba amin'ny soavaly sy ny kalesy no niaraka taminy. Dia niakatra izy ka nanao fahirano any Samaria ary namely azy. Ary nandefa iraka ho any amin'ny Ahaba mpanjaka ny Israely tany an-tanàna izy hanao aminy hoe: zao no lazainy Beni-Hadada, ny volafotsinao sy ny volamenanao dia ary ny vadinao amanjanakao na dia ny tsara tarehy indrindra aza dia koa. Ary ny mpanjaka ny Israely namaly hoe: eny marina ny teninao ry mpanjaka tompoko, anao aho sy izay rehetra ananako. Dia niverina indray ny iraka ka nanao hoe: izao ny tenin'ny Beni-Hadada, naniraka taty aminao aho nanao hoe: ny volafotsinao sy ny volamenanao ary ny vadinao amanjanakao dia omeo aho. Koa raha maniraka ny mpanompoko ho aty aminao aho raha ampitso toy izao, ka savany ny tranonao sy ny tranon'ny mpanomponao, dia ho raisy ny tanany sy ho entiny avokoa izay rehetra mahafinaritra ny masonao na inona na inona. Ary ny mpanjaka ny Israely napaka ny olona rehetra amin'ny tany ka nanao hoe: masiny ianareo, fantaro sy izaho fa mila sotasota mihitsy le iny. Koa efa naniraka taty amiko izy haka ny vadiko amanjanako mba amin'ny volafotsiko sy ny volamenako, ka tsy nilaviko. Ary hoy ny loholona sy ny vahoaka rehetra taminy: aza miaino na manaiky. Ka dia hoy Ahaba tamin'ny iraky Beni-Hadada: lazao amin'ny mpanjaka tompoko hoe: izay rehetra nanirahanao tany amiko mpanomponao tamin'ny voalohany dia ataoko, fa izao zavatra izao kosa tsy azoko ekena. Dia lasa ireo iraka ka nitondra teny niverina tany amin'ny Beni-Hadada indray. Ary izy naniraka tany aminy ka nanao hoe: ataon'ireo andriamanitra amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza raha ho ampy era-tanan'ila kory ny vovoko Samaria amisan'olona manaraka. Ary ny mpanjaka ny Israely namaly hoe: izao no lazainao aminy, aoka izay vao misikina tsy mba ireare tahaka ny efa mamaha. Ary rehefa reny Beni-Hadada izany teny izany, raha mbola nisotro tao an-trano ratsakazo izy sy ireo mpanjaka, dia hoy izy tamin'ny mpanompony: mila ary ianareo, ary dia nilahatra hamely ny tanàna izy. Ary indro nisy mpaminany nanatona ny Ahaba mpanjaka ny Israely ka nanao hoe: izao no lazain'i Jehova, hitanao va ireo olona marobe rehetra ireo? Indro atolotra eo an-tananao ireo anio,
dia ho fantatrao fa izaho ny Jehova. Ary hoy Ahaba amin'iza? Ary hoy izy, izao ny lazain'i Jehova amin'ny zatovo ny komandy ny fanapahana isa-tokony. Dia hoy izy, iza ary no amely aloha? Ianao ihany hoy izy. Ary nandamina ny zatovo ny komandy ny fanapahana isan-tokony izy, ka 230 no isany. Ary manarakaraka izany dia nandamina ny olona rehetra izy, dia ny zanak'Israely rehetra ka 7,000 no isany. Ary nivoaka izy noho ny tatao vovonana ny andro, fa Beni-Hadada ny sotro mamo tao an-trano ratsakazo, dia izy sy ireo mpanjaka 230 izay nanampy azy. Ary ny zatovo ny komandy ny fanapahana isan-tokony nivoaka voalohany. Ary Beni-Hadada naniraka ka dia nilazana hoe, misy olona efa nivoaka avy any Samaria. Ary hoy izy, ataovy sambelona izy, na ho avy havana na ho avy ady. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ireo zatovo ny komandy ny fanapahana isan-tokony ireo sy ny miaramila izay nanaraka azy. Ary samy nahafaty olona iray avy izy rehetra, dia vakina ndositra ny Sirianina ka nenjehiny Israely. Ary Beni-Hadada mpanjaka ny Siria nandositra an-tsoavaly mba amin'ny mpitaingy-tsoavaly sasany koa. Ary ny mpanjaka ny Israely nivoaka ka namely ny an-tsoavaly sy ny ankalesy ka nahafatesany be dehibe ny Sirianina. Ary ilay mpaminany nankany amin'ny mpanjaka ny Israely ka nanao taminy hoe, mahereza tsara ary fantaro sy izaho izay ataonao. Fa raha mierina ny taona dia hiakatra indray ny mpanjaka ny Siria hiady aminao. Ary hoy ny mpanompo ny mpanjaka ny Siria taminy, Andriamanitry ny avoana ny Andriamanitra izy ireo. Koa izany no nahareseny antsika, fa aoka ange isika hiady amin'ny eny an-tany lemaka raha tsy ho resintsika izy, koa izao zavatra izao no ataovy. Esoro ny mpanjaka samy hiala amin'ny toerany avy, ka asio mpanapaka isolo azy. Ary ianao kosa dia maka miaramila ho anao, toraka ny miaramila anao izay maty teo, ary soavaly hosolo ny soavaly sy kalesy hosolo ny kalesy. Ary hiady amin'ny eny an-tany lemaka isika, ka dia ahery no izy tokoa. Ary nanaiky ny tenin'ireo izy, ka dia nataony izany. Ary noho ny herina ny taona, dia nandamina ny miaramila Beni-Hadada ka niakatra nankany Afeka hiady amin'ny Israely. Ary ny zanak'Israely rehetra kosa dia nalamina sy nivatsiana ka dia lasa hiady aminy. Ary ny zanak'Israely nitoby tandrifiny toy ny osy andiany kely rotoko, fa ny Sirianina kosa nanenika ny tany. Ary nanatona ilay lehilahyn'Andriamanitra ka nilaza tamin'ny mpanjakan'Israely hoe, izao no lazain'i Jehova, satria ny Sirianina nilaza hoe, Andriamanitry ny avoana ihany Jehova, fa tsy mba Andriamanitry ny tany lemaka. Dia atolotro eo an-tananao ireo olona maro be rehetra ireo, ka dia ho fantatrao fa izaho ny Jehova. Dia nitoby mifanandrify hafotoana izy rotonta. Ary tamin'ny andro fahafito dia raikitra ny ady. Ary ny zanak'Israely nahafaty ny miaramila an-tongotra iray etsy tamin'ny Sirianina indray andro. Fa ny sisa dia nandositra nankany an-tanàna Afeka, nefa nianjerany manda ireny olona sisa ireny, ary 7,000 amby 2 alina no isany. Ary Beni-Hadada nandositra nankany an-tanàna ka niditra tao amin'ny efitrano anatiny. Fa hoy ny mpanompony taminy, indro efa renay, fa mpanjaka mamindra fo ireo mpanjaka ny taranak'Israely. Ko masiny ianao, avelao ho sikinanay lamba fisaonana ny valahanay, ary asianay mahazaka ny lohanay, dia ankany amin'ny mpanjakan'Israely zahay, angamba ho velominy ny ainao. Dia nosikiny ny lamba fisaonana ny valahany, ary nasiany mahazaka ny lohany. Dia nankany amin'ny mpanjakan'Israely izy ka nanao hoe, izao no fitenin'ny Beni-Hadada mpanomponao, avelao mba ho velona ny aiko. Ary hoy izy, moa mbola velona ihany va izy? Rahalahiko izy. Ary nataon'ireo olona ireo fa zara ho azy izany. Dia namonjy nanantitra ny teniny izy ka nanao hoe, rahalahinao hoe Beni-Hadada? Dia hoy izy, mandehana alao izy.
ary Beniadada nankany aminy dia nasainy niakatra ho eo amin'ny kalesiny. Ary hoy Beniadada taminy: ny tanàna izay nalain'ny raiko tamin'ny rainao dia ampodiko, ary manova lalambe ho anao any Damaskosy, tahaka ny nataony raiko tany Samaria. Ary hoy Ahaba: alefako ianao amin'izany fanekena izany, dia nanao fanekena taminy izy ka nandefa azy. Ary nisy lehilahy anankiray, zanaky ny mpaminany, niteny tamin'ny namany araka ny tenin'i Jehovah ka nanao hoe: masina ianao, asio aho. Dia hoy izy taminy: satria ianao tsy nihaino ny feon'i Jehovah indro, fa raha vo miala amiko eto ianao dia hisy liona hamono anao. Ary raha vo niala teo aminy izy dia hitany liona ka novonoiny. Ary nahita lehilahy hafa indray raha lehilahy ka nanao hoe: masina ianao, asio aho. Ary ilay lehilahy namely azy, dia voy izy ka naratra. Dia lasa ilay mpaminany ka niandry ny mpanjaka teny an-dalana, ary nasiany fehiloha tamin'ny andriny tsy hahafantarany azy. Ary noho nandalo ny mpanjaka dia nitaraina taminy ilay mpaminany ka nanao hoe: izaho mpanomponao nakany anatin'ny ady. Ary indro nisy lehilahy anankiray nivily ka nitondra lehilahy tany amiko sady nanao hoe: hazony ity lehilahy ity, fa raha tahany lasa izy dia ny ainao no isolo ny ainy, ka handoa talenta volafotsy iray ianao. Kanjo noho ny kenikenina tetsi-teroa ny mpanomponao dia lasa izy. Ary hoy ny mpanjakan'Israely taminy: ho tahaka izany ihany no hitsarananao, ny tenanao no nilazan'izany. Ary nisory ny aingana ilay fehiloha tamin'ny andriny, ka dia fantatry ny mpanjakan'Israely fa isan'ny mpaminany izy. Dia hoy izy taminy: izao no lazain'i Jehovah, satria nalefanao niala teo an-tananao ny lehilahy izay nasaiko hovonoina tokoa, dia ny ainao no isolo ny ainy, ary ny olonao no isolo ny olony. Ary ny mpanjakan'Israely nandeha ho any an-tranony, sady nalahelo ny sosotra dia tonga tany Samaria. Tarika Roama. Riku mata le, etena batsiti kuka
maiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. misaotra tompoko. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. mandray tanànanao amin'ny alalan'ny onja-peon'ny feon'ny fanantenana indray ny mpiara-mianatra aminao Elion iry amin'ny lafiny teknika ny namana Sam. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra dia hiaraka hivavaka aloha isika. raha inay izay ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any ny sitraponao etỳ tany tahaka ny eny an-danitra. Mamela ny elokay ary ankorakofanao ny fahasoavanao zahay fahasoavanao any mba hanitsy atio ny fiainanay hifanaraka trany amin'ny fivinao hifanaraka trany amin'ny sitraponao eo ampiandrasana ny fivinao. Mangataka anao zay mba hampianatra anay ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny rahantsika nianatra teto fa Andriamanitra namorona zao rehetra izao, isan'izany ianao sy izaho, isika olombelona rehetra. Ny fikarohana farany indrindra nataon'ny olombelona, nataon'ireo manam-pahaizana zany dia mbola nanamafy fa nisy namorona izao rehetra izao fa tsy tonga ho azy. Tsara ny hafantaranao an'izay. Ampim-podisy toerana ny sady tsy misy fototra iorenany ny fieverana fa tonga ho azy izao rehetra izao. Ko satria fa lasa mahamenatra ny resaka an'izany hoe tonga ho azy izao rehetra izao zany dia namorona hevitra hafa indray Satany ary dia olombelona trano no ampiasainy ampiditra an'izany hevitra zany. Ary zany foana moa ny fomba fiasany. Tsy miseho mivantana zany izy fa amin'ny alalan'ny menarana no sehony tamin'ny Eva. Ary dia mbola tohizany hatrany zany fomba fiasa izany. Tsy miseho mivantana amin'ny alalan'ny olona izay manaiky esany ihany koa no isehony sy anehoan'ny heviny. Amin'izao fotoana izao dia nampiditra fitaka lehibe ny devoly. Fitaka ngeza dia ngeza mihitsy amin'ny fihezahany handrava ny tsy manam-paharoa ny famoronana nataon'Andriamanitra. Inona indray izany ho ianao? Inona no ataony? Ataony izay hifandrindrany famoronana nataon'Andriamanitra sy ny fivoarana miandalana. Tsy mety amin'ny tsony zany ny miresaka hoe tonga ho azy zao rehetra izao ny voatra miandalana satria efa voapirofo fa tsy marina zany. Fa ampifandraisin'ilay hoe Andriamanitra tokoa ny namorona saingy nisy ihany koa ny fivoarana miandalana. Ary efa misy sahady ny kristianina izay manaiky an'izany foto-kevitra izany. Ary zany mafitaka an'ilay izy. Toy izao ny fanazavana omeny amin'izany fitaka izany. Andriamanitra hoy izy ireo no tena nahatonga ny famoronana. Ekely indray zany fa Andriamanitra namorona. Saingy ho vainkely ny toyiny. Lazainy fa naka fotoana lava dia lava Andriamanitra tamin'izany fa tsy ampivelivelo azy ny andro enina arabaky teny. Zay ilay fampifandraisana an'ilay hoe Andriamanitra namorona sy ilay hoe tonga ho azy ny voatra miandalana nandritry ny taona maro antapitrisany taona. Ary io dia fomba fiadany zareo satria iza moa no afaka anapirofo fa marina ny zavatra lazainy na diso. Ny olona ne voafetra ho 50 taona sisa dia maty. Kanefa ilay zavatra lazaindry zalahy lazainy fa tany amin'ny atapitrisa taona daholo ny fivoaran'ireo zavatra misy eto ambonin'ny tany. Zany ny fomba fiasan'ny Satana rehefa mamitaka izy. Mitady izay ampifandrindra ny voka-pikaroan'ny siansa amin'ny famoronana ny manam-pahaizana moderna. Kanefa tsy tian'Andriamanitra izany. Marina dia izao Andriamanitra namorona. Ary namorona azy rehetra. Tsy mifanaraka amin'ny fitantaran'ny Genesis zany fijery zany.
ity fitaka goavana ity dia manantitrantitra fa reo andro ny famoronana dia fotoana naharitra sady tsy voafaritra fa tsy heninandro fotsiny sady manamaivana ny mahandriamanitra n'andriamanitra anie zany. Eto zany ry zalahreo dia lasa mamorona olana be lavitra no izay heveriny fa vahaolana, ary tsy vahaolana ho an'ny hevitra tsy mitovy ny karoantsika eto anie fa ny fahamarinana. Tsy misy toerana ho an'ny marimaritra iraisana mantsy rehefa ny fahamarinan'Andriamanitra ndresahany. Tsy resaka politika izy ty. Tsy isika olombelona mihitsy sanatria no hamaritra ny atao hoe fahamarinana na ho afaka hanovana izany. Isika no vonjena amin'ny tsy fahamarinana ve no afaka hamaritra ny atao hoe fahamarinana. Mampime zany hoy ny fitenin'ny tanorakitriny. Hailika izy ireo tanteraka ilay voalazan'ny mpanao salamo manao hoe ny tenin'i Jehova no nanaovana ny lanitra ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny amaroany rehetra, fa izy no niteny dia ary zany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Zany voalaza amin'ny Salamo 7:30 andiny ny fahenina sy ny fahasivy. Salamo 7:30 andiny ny fahenina sy ny fahasivy. Hodiny zalahy tsy hita ihany koa ilay fanambarana mazava amin'ny Hebreo 12:1-7. Hebreo 12:1-7 manao hoe finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra ny nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho ny nanaovana izao zavatra hita izao. Mazava zany. Mampianatra antsika amin'ny Baiboly fa namorona izao tontolo izao Andriamanitra tao anatin'ny herinandro ara-bakteny, izay misy 420 ora ny andro anankiray, ary nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Tsy mamela antsika ilaza zavatra hafa velively ny firafitry ny voambolana ao amin'ny Genesis 1 sy ny Genesis 2. Antsoina amin'ny teny Hebreo hoe Yom, 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 ny andro anankiray izay misy 420 ora. Ary io teny hoe Yom io no lazaina ao amin'ny Genesis 1 sy 2 hoe andro. Manerana amin'ny Baiboly isaky ny mialohan'ny teny hoe Yom amin'ny mahampamary toetra azy ny isa dia io no mametra ny fimpitoana ho 420 ora. Tsy hitanaiza na izao amin'ny Baiboly ny hoe Yom ialohavan'ny isa ka milaza fimpitoana tsy voafaritra, tsy voafetra. Fimpitoana misy ora 420 ora mandrakariva no hevitra zany. Tsy misy maningana. Ary fanoerana tsotro izao ny fiteny mazava ampiasain'ny soratra masina zany a, ny fanekena ny hevi-diso izay milaza fa nataon'Andriamanitra nandritry ny fotoana lava sy tsy voafaritra ny famoronana. Fanaovana ny hevitr'olombelona sasantsasany manokana ho ambony firafitra ara-tsy pely ny tenin'Andriamanitra izany. Azo antoka fa fiteny hafa mihitsy no nampiasain'i Mosesy izay nanoratra ny bokin'ny Genesisy, raha toa ka te ilaza izy fa nandritry ny taona tapitrisany maromaro no ny voaran'izao tontolo izao. Fa nitsipihany mazava tsara mihitsy fa 420 ora ny faretan'ny andro iray tamin'ny famoronana. Ary izay dia tsy misy ady varotra azo apetraka. Izay rehetra mahay ny teny Hebreo dia mahafantatra tsara n'izany. Teny Hebreo izay nanoratana ny Baiboly, testamenta taloha, anisan'izany ny bokin'ny Genesisy. Dia zay vao nadika tamin'ny teny samihafa, ka rehefa misy ny ady hevitra tahaka ny tony dia jerena ny fototra. Dia mazava tsara ny heviteny fa 420 ora ny faretan'ny andro iray tamin'ny famoronana. Fa tsy lavabe dia lavabe taona tapitrisany maro. Fa ankoatr'izany inona moa ny mazava-dehibe ny sabata ny andro 7 isan-kerinandro raha tsy tao anatin'ny heninandro ara-bakteny nanaovan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Dia hitantsika eto indray zany fa ny sabata mihitsy ny tiany dia volofoanana ny fahatserovana azy isan-kerinandro e. Zay ny tena dikan'ity fampianarana feno fitaka vaovao ity. Amin'ny fomba hoana no andidian'Andriamanitra hoe mahatserova ny andro sabata na masina azy. Fa enemana nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7.
zany notahiny Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Lazay ny mazava tsara hoe mahatserova. Ahoana no ahatserovan'ny olona 20 ka hatramin'ny 100 taona rery any dia tsy maintsy modomandry. Raha toa ka mbola any amin'ny tapitrisa-taona no vao ajaina ny sabata. Aokantsika tsy omora voafitaka tahaka an'izany. Ary zay no angatantsika ny fanan'Andriamanitra mandrakariva rehefa mianatra ny teniny, satria efa nampiomana Jesosy fa izy mpaminany sandoka. Raha tsy nisy noviana kory ny famoronana nandritra ny enemana, dia tsisy heviny velively ny amelana ny sabata ny andro fafito ho tsangam-bato mandrakizay, izay mampatsiaro ny famoronana vita tao anatin'ny enemana. Manohitra ny tena ilana indrindraindrindra sabata ny andro fafito ny fanekena fa naharitra nandritra ny fotoana lava dia lava ny famoronana. Fanoerana ny fahefan'ny Baiboly zany, ary miteraka ahiah lehibe mikasika ny fahamarinan'ny soratra masina mihitsy. Zany ny tanjo Satana amin'ity fitaka ity. Ny ivo ny fahefan'Andriamanitra mihitsy ny toerin'ny Satana amin'ny fanitsakitsahany sabata. Tsy toro lalana mahasoa fotsiny ihany ny sabata, didy miainga avy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy zany. Aoka hazava tsara, ny tsy fanomezana lanja ny sabata amin'ny fomba maivamaivana, ny manao azy ho toy ny andro hafa rehetra, dia mahatonga antsika tsy iaina ilay lafiny tena ilaina indrindra eo amin'ny fifandraisam-pinoantsika amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Nanome sabata ho antsika mpamorona izay tia antsika mba hananantsika firaisana aminy. Ary izay firaisana amin'izay no tsy ambaratelo ny herintsika sy ny zavatra rehetra ambiaza antsika eo amin'ny fiainana. Ny tompony hanampy ianao mba tsy ho tratran'izany fitaka Satana izany, ary indrindra hazoto handinika ampitiavana ampanetretena ny tenin'Andriamanitra eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Fa raha tsy zany dia tsy maintsy ho latsaka amin'ny fitaka. Sanatriany izany anie. Amen. Rija malala anio tsy angatakandro intsony ao Jesosy, anio no andro mety tsara indrindra iarahako aminao. Anio tsy angatakandro intsony ao Jesosy, anio no andro mety tsara indrindra mba hanompoko anao. O mpiara-miasa aminao tompo ô, anio ampiso ho mandrakizay, omeo ery ao feno ifanay rasitrakao. O mpiara-miasa aminao tompo ô, anio ampiso ho mandrakizay, omeo ery ao feno ifanay rasitrakao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
piaramiasaminao tompo anio ampiso umarakizay meu eriao feno ifanay asitrakao anolo tena hanompotoko anio ampiso umarakizay meu eriao feno ifanay asitrakao kaninonino nazava-misy tsy hoireriao rasehatriny arisarotrindray tsy mba manay ompiaramiasaminao tompo anio ampiso umarakizay meu eriao fenori fanay rasitrakao anio tsy alatsiny intsony ao Jeso anio no andro mety anio no andro tsara hanompo anao ao panarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana anio miresaka amin'Andriamanitra. Lohateny mahafinaritra no resantsika anio dia ny amin'ny firesahana amin'Andriamanitra. Miaraka aminao eto ny namanao Kalibandretsikivy. Andelo isika hiara hivavaka. Fanahy masinao, tongava mpianatra sy hanazava ny sainay amin'izao fianarana ataona izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Azo atao ve ny miresaka amin'Andriamanitra ary ahoana ny fomba firesaka aminy? Arakaraka ny ifandraisantsika amin'Andriamanitra no ianarantsika ny sitrapony. Misy mpitaridalana eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia ny fanahy masina izany. Ny fanahy masina izay mitarika antsika ho amin'ny fahamarinana rehetra. Tsy hoe isika fotsiny no miaino an'Andriamanitra rehefa miteny izy, fa isika koa afaka miresaka aminy. Ny vavaka no resahana amin'izany. Manahoana moa ny tokony no toeran'ny vavaka eo amin'ny fiainan'ny mpino andavanandro? Andeha iarahantsika mamaky ny Lioka 7:1. Lioka 7:1. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Nilazain'i Jesosy eo zavatra tsy mety eto dia ny hoe tsy mivavaka sady reraka. Inona koa ny torohevitry ny apôstôly Paoly ny amin'ny fivavahana? Efesiana 5:7. Efesiana 5:7. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miembena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Tesalonianina 2:5. Tesalonianina 2:5. Mivavaha ka aza mitsahatra, hoarina ny fofinainy fanahy ny vavaka, ary tsy ambaratelo ny fahazahoana hery ara-panahy. Tsy natao hanovan'Andriamanitra ny vavaka fa natao ampifanaraka antsika aminy. Raha mitoetra mandrakariva eo anatrehan'ny tompo sika ka mamela ny fotsika hanolotra fisaorana sy fiderana ho azy dia avaozina mandrakariva ny fiainantsika ara-panahy. Amin'izay dia ahaka ny endriky ny fifampiresahana amin'Andriamanitra tahaka ny firesahana amin'ny sakaiza ny vavaka ataontsika. Impiry isan'andro moa isika ny tokony hivavaka. Impiry ny anympanao salamo. Salamo 5:17. Salamo 5:17. Ariva sy maraina ary mitatao vovonana no itarainako sy hitolokoko, dia iaino ny feoko izy. Maraina, atoandro, ariva. Mampatsiahy antsika ny fotoana isakafoanantsika ao anatin'ny ray andro zany. Daniela koa dia nanana ny fotoana izay efa raikitra firesahany amin'Andriamanitra.
Daniel toko fahina andininy faraka amby folo. Daniel toko fahina andininy faraka amby folo. No ny fantatry Daniel fa efa voaisy soniny didy dia naka ao an-tranony izy ary ny varavarakely ny tranony ambony nanandrify an'i Jerosalema dia nivoa. Koa intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy ny saotra teo anatrehan'Andriamanina izy satria fanao ny hatramin'ny taloha izany. Daniel koa izany dia nivavaka intelo isan'andro ary efa fanao ny hatramin'ny taloha izany. Manahoana ny fiheveran'Andriamanitra nivavaka ataontsika? Liana amin'ny fangatahana ataontsika ve izy? Mateo 7:7-10. Mateo 7:7-10. Mangatà dia omeny ianareo, mitady ava dia hita ianareo, dondony dia hovoany ianareo. Ko raha ianareo na dia ratsy aza mahalala anome zava-tsoa any zanakareo, tsy mainka avany rainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa an'izay mangataka aminy. Aona koa no ambaran'ny Hebreo mikasika ny vavaka ataontsika amin'Andriamanitra. Hebreo 12:1. Hebreo 12:1. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Ilaina ny fahazotoana sy ny finoana amin'ny vavaka atao amin'Andriamanitra. Misy fepetra mifehy ny vavaka ve? Mateo 7:7-9. Mateo 7:7-9. Mangatà dia omeny ianareo, mitady ava dia hita ianareo, dondony dia hovoany ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoana. Ny vavaka zany dia lakile eo an-tanan'ny finoana amahana ny trano firaketan'ny lanitra izay iangonan'ireo arena tsy voafetran'ilay mahefa ny zavatra rehetra. Tsy misy fepetra faritan'ny tompo amin'ny vavaka atao afa-tsy ny etaeta famindram-po, ny faniriana ny toroheviny ary ny fikatsahana ny fitiavany. Ny fangatahana dia mampiseho fa tsapanao ny ilahanao an'ilay zavatra, ary raha mangataka amin'ny mpinoana ianao dia omena. Andriamanitra no efa napana tena ka dia azontsika tao ny mandray azy amin'ny teniny. Inona moa ny tena zava-dehibe indrindra amin'ny vavaka? Jakoba 1:1-7. Jakoba 1:1-7. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra, izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary dia omena azy zany. Nefa aoka angataka amin'ny finoana izy, ka tsy hanahana akory, fa izay mihanahana dia toy ny alin-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany. Fa aoka tsy hanampohandray zavatra amin'ny tompo izany olona izany. Mila mangataka ny fahendrena avy eny an-danitra isika. Ny zavatra lehibe tena tokony angatahantsika zany dia ny fahendrena avy eny ambony, ary amin'ny finoana ny tokony hanaovana izany fangatahana izany. Inona koa ny teny fikasana nomeny Jesosy ao Marka 12:7. Marka 12:7. Koa lazaiko aminareo, na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Ny an'i Jesosy eto dia azo angatahana ny zavatra rehetra. Raha tena mahalala an'Andriamanitra ny olona iray dia tsy angataka zavatra izay animba ny tenany sy animba ny hafa izy, ary mila finoana ihany, ary mila finoana hatrany zany fangatahana izany. Amin'ny vavaka ataonao dia ataovy azo antoka fa mifanaraka amin'ny fangatahanao ny fiainanao mba handraisanao ireo fitahiana izay angatahanao. Aza vela iamalemy ny finoanao satria mifanaraka amin'ny haben'ny finoana ampiasaina ny haben'ny fitahiana ho azo. Inona ny sakana tsy andrenesan'Andriamanitra ny vavaka ataontsika? Salamo 5:7. Salamo 5:7. Raha nakasitraka ho tatao am-poko a dia tsy mba hiaino ny tompo. Isaia 7:15. Isaia 7:15. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare, fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Jakoba 4:7. Jakoba 4:7. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany, satria diso fangataka mba olanianareo amin'ny filanareo. Tena misy fepetra ny fataterahan'ireo teny fikasan'Andriamanitra, ary tsy afaka aka ny toeran'ny adidy tokony atao ny vavaka. Hoy Jesosy hoe, raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko,
ireo izay mitondra ny fangatahany amin'Andriamanitra ary mitaky ireo teny fikasany kanefa tsy milefotra amin'ny fipetratakian'Andriamanitra dia toy ny manimbazimba azy zany. Inona no atao hoe vavaka tsy miaro fitiavany tena ary iza ireo tokony entintsika mbavaka. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo. Araka ny vakitsika teo dia ny elontsika no efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ahoana ary ny fomba azahoantsika famelan-keloka. Marka 15:15. Ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona anananareo alahelo dia mamela ny elony mba havelan'ny rainareo izay ny an-danitra kosa ny elokareo. Ary inona koa ny fipetrany lazain'i Jesosy mba azahoantsika famelan-keloka. Ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Miankina amin'ny famelantsika ny eloko ny hafa no amelan'Andriamanitra ny elontsika. Inona moa ny fitsipika anarahany Jesosy tao amin'ny vavaka nataony. Marka 15:15. Ary raha nandroso kelikely izy dia nikohoka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialan'izany ory zany taminy raha azo atao. Ary hoy izy, Aba, raiko ô, ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ty kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Mazava ny fitsipika napetraky Jesosy eto. Tsy ny sitrapony no nirino tanteraka fa ny an'ny rainy. Amin'ny anaran'iza no tokony anolorantsika ny vavaka ataontsika. Jaona 15:17. Ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Tsy hoe tokony hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny sika, fa tokony anaiky ho tarihy ny fanahy masina ihany koa amin'ny vavaka izay ataontsika. Ny hoe mivavaka amin'ny anaran'i Kristy dia midika zavatra bebe kokoa noho ny hoe manampy fotsiny ny anarany ao amin'ireo vavaka izay ataontsika. Tokony iray amin'ny Kristy sika rehefa mivavaka. Tokony ho ny fisainany no fisainantsika ary ny faniriny no faniritsika. Tahaka izany koa tokony ho ny fikasany no fikasantsika ihany koa. Amaraparana ny fianarana atsika ampitombo ny resaka ataonao amin'i Jesosy fa tsy makaleo azy zany. Saia mangataka ny zavatra rehetra izay efa iriny raha teo omenanao. Andeha hiara hivavaka isika. Rainay masina ny an-danitra saotra noho ny amin'ny teninao izay ny anaranay androany mahakasika ny firesahana aminao. Ampitombo ny finoanay ary ampio zahay ho say ampitombo ny fotoana ifampiresahanay aminao. Aoka ny sitraponao no tanteraka amin'ireo fangatahana rehetra izay ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tarika hanitra Kristy. Ramisi
tadiaviko tompo sakano tsy ho tanteraka fa ekeko izay sitraka ny feon'ny fanantenana téléphone 034 06 797 62 033 37 16 13 ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr mlg AWR feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana atolontsika an'andriamanitra ny fisaorana satria mbola nomeny tombonandro sika andalinana ny teniny miara-mianatra aminao an'ity leson'ity namanao kaleba ndretsikivy mitoy-atrano ny fandalianantsika ny bokin'ny Isaia ny loha-hevitra hodinitsika ao anatin'ny andro vitsivitsy dia manao hoe manompo sy mamonjy inona fa isy lesona ara-panasa arobidy ho raisitsika avy amin'izao fiara-mianatra izao andelosika hivavaka aty am-panomboana rainay izay any an-danitro anomboka izao fiarah-mianatra izao izahay nefa mahatsapa fa kely fahalalana ka mety tsy hatakatra ny tianao ambara koa mangataka ny fananao izahay hitaridalana sy hanazavany sainay ary ataovy manan-kery aminay ny teninao anovanay araka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy amen.
ny Isaia 2:7 no andininy atao tsenjery amin'ity lesona ity. Andeha rahantsika manonja ny andininy izany. Isaia 2:7 Indro ny mpanompoko izay tantanako, dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko, napetrako tao aminy fanahako, amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy. Indro ny mpanompoko izay tantanako, dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko, napetrako tao aminy fanahako, amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy. Tonga dia azontsika sary an-tsaina sady fa Jesosy no ambaran'ny lohatenin'ny fianarantsika manao hoe manompo sy mamonjy. Misy olona maniry ny andeha ho an'ny Palestina, izay toerana niveloman'i Jesosy teto an-tany. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White momba izany eo amin'ny bokiny ilay fitiavana mandresy takila fa 8:9 sy 7:9. Hoy izy: betsaka ny mahatsapa fa ho tombontsoa lehibe ny hamangy ny toerana sihatry ny fiainan'i Kristy teto an-tany, ny mandeha amin'izay ny diaviny, ny mijery ny fary izay tiany nampianatra teo akaikiny, ary ny avoana sy ny lohasaha izay nitopazan'ny masony matetika tokoa. Tsy ilayntsika nefa ny makany Nazareta, Kapernaoma na Betania mba anaraka ny dian'i Jesosy. Mitantarany amin'ny mpanompon'ny tompo Isaia. Nanao asa-pamindrampo tahaka ny nataon'i Jesosy izy io. Ahoana hoy Isaia milaza azy? Isaia 2:7 Isaia 2:7 Tsy ho tapahany ny volotara torotoro, ary tsy ho vonoiny ny lanjiro manentona. Amoaka izay tena rariny tokoa izy. Ampahiratra ny mason'ny jamba, amoaka ny mpifatotra hiala ao an-trano maizina, ary izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao an-trano famatorana. Iza ary zany mpanompo izany, ary inona no asa ataony? Ho fantaritsika ny valin'ireo fanontaniana ireo, koa dia asaina ianao tsy hanapaka ny fiarantsika mianatra an'ity lesona ity. Mametraka ny mandra-pitafa ny namanao Kalebandretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.